Ya arak'izany angolangola ny zavakanto betsileo jejo voatavo lokanga kabosy zay mampiseho ny endriky ny kanto betsileo zany a no androsoana tao anatin'ny tokantranontsika tsiraray vata fahitalavitra sy fandrenesam-peo ny atokavana eto a dia ampahalalantsika mianakavy fa 10 taona amin'ny ty taona 420 ity no nahampanakanto any Ngiahy Prospera na Raproso izy tsika raha nanomboka tany amin'ny taona 476 no nanaovany an'izany zavakanto zany a ny Angaliny Lokanga jejo voatavo kabosy reo zavatra telo hitantsika reo zany a dia samy zavamaneno tendreny Raproso daholo dia sambany raha ny fitadidiako hatramin'izay nahazarefana na iherikely ana dia sambany nisy hoe mpanakanto betsileo hankalazaina ho asandratra ny 10 taonany mety efa nisy talohan'izany a fa izaho aloha no mitarimo amintsika eto fa ny zava-resy hatramin'izay dia lasa manao tsianjery foantsika hoe maty vao raha malala ny mpanakanto betsileo ka amin'ity indray mitoraka ity a dia ho ankalazaitsika ny 10 taona na mpanakanto ny Raprosy ny tena moa zany a dia nosafidiana ho mpitondrateny sy filohan'ny komity mpikarakara amin'ny mahafianakaviana satria dadatoko Raprosy sy amin'ny mampanakanto ihany koa dia no safidiana hitarika an'izany komity mpikarakara zany a zay miaraka mifanometanana amin'ireo mpanakanto marobe atao anatin'ny fahatra mahatratrambony a eny fa manerana Madagasikara azy satria raha omekorytsika dia hoe mety zanaky fianaratsoa avy amin'ny reniny ny mpanakanto Rajery fa ihany koa dia avy amin'ny rainy avy ny Ambohimangarova izy dia mifanometanana hiarahan-kalaza zao 10 taona zao a amin'ny fanomezana lanja ny 10 taona ny Raprosy ka noho zany a hifarombonan'ny Madagasikara manontolo ity 10 taona ity satria Raprosy a akoatran'ny mampanakanto zay fantatry Madagasikara anazy dia efa nisolo tena amin'ny fianaratsoa ihany koa tamin'ny nandrafetana ny hoe Gasikara maitso volo niaraka tamin'ny Riky Ridama Maleo sy ny sisa ary efa nitondra an'izany kanto betsileo zany a manerana an'izao tontolo zao tsy afa-misaraka ny tarika Raprosy sy ny GDMG na zareo Mikaly Gasy satria sady mpianakavy ihany zany no ihany koa niaraka teny foana amin'ny fanandratana ny vakoka mozika betsileo dia amin'izay fotoana zay zany a dia ampahafantarina antsika eto fa ny kanto ny sandra mivoasa na hoe kimma dia ny safidy manokana anometanana any Raprosy amin'ny mazanaky ambondrona any Raprosy sy zanaky sorana ihany koa ny GDMG dia ho atao ao isorana reny vohitry ny distrika ny Sandra amin'ny 8 marsa ho avy zao ny ivo ny fankalazana manetriketrika ny 10 taona ny nahampanakanto ny Raprosy zay anasanantsika rehetra ny mpanakanto rehetra dia invité amin'ny fotoana io la invité eto aloha dia lazaina hoe tsy hoe invité eo ambony sehatra fa invité anatrika an'ilay fety aloha ny voalohany indrindra fa ny eo ambony sehatra dia misy lamina manokana avy amin'ny mpikarakara mahakasika an'izany ary anasana ihany koa ny vahoaka ny fianaratsoa tsy vaky volo amin'ny andro ny 20 mars io a dia misy fiara iraisana ho an'ny mpanakanto rehetra aloha voalohany a fa ho an'izay fandaminana manokana ho antsika rehetra anatrika dia misy fiara manokana mahaimaim-poana mianga aveto fianaratsoa amin'ny 20 mars amin'ny 9 maraina ho any isorana dia miverina miaraka eto fianaratsoa ihany tsika amin'ny andro ny 20 mars io isy etsika maro samihafa fomba malagasy fanomezakasiny ny zanahary tompony kanto sy ny talenta nanome ny talenta ny Raprosy dia isy ombivonoana agny isy lanonana amin'ny endrika mahamalagasy betsileo agny mahisandranysandra zay ary isy fampisehoana goavambe eo isorana iarahana amin'ny Raprosy sy ny GDMG sy ireo mpanakanto maro zay anotrina ny Raprosy le mpanakanto resantsika eto a tsy mpanao mozika ihany fa eo ihany koa ny pikabary ny mpanao slam eny hatramin'ny mpanao rapy zay mpanao mozika moderna
niara-niasa tamin'ny raporosy azy ka izany a ny antony zao fampahafantarana antsika zao anasanantsika rehetra sahady a amin'ny valo mars amin'ny fotoanantsika anisorana reny vohitry ny distrika ny sandra zay distrika ny avian'ny raporosy koa samia miomanary iazatoky dia tsy tongatonga ho azy sala amin'ny volatsinana raha tongeto na avy tsy fantatra sala amin'ny toromaso fa nisy ny fanasana amin'ny reto mpanakanto maro antony dia amin'ny mampikabary lasalianina ny tena indrindrindra ao ihany koa no fitondrana ny fikambanana ravavy dia tongeto koa ny tenanay faly miarahaba ny mpikambana rehetrarehetra nahazo ny androandroany indrindra fa fahadimapolo taona ny nanaovandraporosy an'izao kanto miaraka amin'ny lokanga izao dia tsy azo hotitsita sala amin'ny volomaso na totizitazana sala amin'ny sofina fa dia iarahana misaotra an'Andriamanitra ny fahazahonan'izay fahadimapolo taona izay ary mirary ny sosiny tsara ho anao hatrany mahaleova mahalasana amin'ny kanto izay efa napetraka Andriamanitra aminao engane ianao ho ela velona fampian'Andriamanitra fitahina manokana hotronony reto zanaka sy zandry izay tsy manadino anao ary tsy manary anao fa dia zay no antondy entony mifampiaraba sy nitsodrano ary irariana mba azo ny andro amin'ny fotoana izay fanomezantsika ny sandry indrindra moa andrimatoza rehefa ihany koa zay atao hoe angadina nazovinahitana ny fandrombonana izao mpanakanto izao dia isaorako koa ianao ary omeko tsodrano aleo alasana ary azo ny andro tsika amin'izay fotoana izay fa tsika raika ho ilay mpanao diamanga isika dia tsy sarasarahany mpanao politika fa ho atambatra mifankatiavana ao anatin'ny kanto makasitraka indrindra atsika nenao hatramin'ny farany misaotra tompolahy makasitraka tompovavy Uzibari mati vele kutamiyupa teglunga bena mati uranga vele kutamtupa fanare Ekulafsanya 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 Ekulafsanya